dia tonga soa ataoko ny fandaharana zany forêt synthétique Canada indray ianao. Ny resahantsika an'io zany a dia fomba fikarakarana ny voamaina izay ataontsika hoe mitondra otrikaina maro dia maro mihitsy zany a amin'ny vatantenantsika olombelona, kanefa dia maro dia maro zany a ny olona izay mitaraina fa tsy mahazaka ny fihinanana ny voamaina satria mamparary vavony azy hony a, dia mampisy ihany koa ny rivotra izay mampizihizihitra ny kibo, dia izay zany a no matetika mahatonga ny olona tsy mazoto mihinana voamaina. Eto zany a dia atoroko anareo ny fomba fikarakarana ny voamaina mba mora levonina ary mba hitondra otrikaina maro dia maro zany amin'ny olona izay mihinana azy, satria dia mampatanjaka ny voamaina ary dia hoan'ireo olona izay reradava na ny vehivavy voan'ny anémie zany dia appréciena tokoa ny fihinanana ny voamaina isan'andro isan'andro. Ka ny fomba izay atoroko anareo an'io zany dia ilay atao hoe graine germée, izany hoe fomba iray zany ahafahana mitelina ary ahafahana mandevina bebe kokoa zany ny voamaina, ka ahafahanao mihinana azy isan'andro isan'andro. Inona sy inona daholo moa zany no zava-tsoa entin'io graine germée io, dia ny fihenan'ny cholestérol zany ao amin'ny rahantsika olombelona, ho an'ny olona zany izay voan'io cholestérol io, dia manisy ihany koa zany fitandrofana amin'ny cancer du sein ho an'ny vehivavy zany, ary dia mampihena ihany koa zany ny siramamy ao anatin'ny raha ho an'ny diabétique type 2 izany, ary tsara hoanina isan'andro isan'andro ny graine germée. Dia misy fibra betsaka ihany koa zany izay miady amin'ny fitohanana na ny constipation, ary dia maro zany ny protéine izay entin'ny fève germée, ary ny manampy ihany koa zany amin'ny olona izay te-hana vatana ohatra kanefa tsy mandreraka fa vao maika misy ny angovo maro izay entin'io karazana sakafo io. Betsaka vitamine C ihany koa izy ary dia miaro amin'ny fahasalaman'ny maso, ary indrindrandrindra zany dia betsaka fer zany izy ho an'ny olona izay voan'ny anémie, indrindrandrindra ny vehivavy zany, ary dia miaro ihany koa zany amin'ny harerahana, ary manatsara ny taovam-pandevonankanina satria tsy maintsy ilaina ny fahasalaman'ny taovam-pandevonankanitsika olombelona mba ahafahan'ny otrikaina andeha ara-dalàna any amin'ny tenatsika, ary dia amelombelona ny taova rehetra ao amintsika izany. Ary betsaka potassium izy betsaka magnésium moa zany dia io zany no mandanjalanja ny ataontsika hoe système nerveux ao amin'ny tenatsika olombelona izany, ary betsaka phosphore ihany koa zany ny graine germée. Mamboatra be dia be koa izy zany mandamina ny ataontsika hoe métabolisme sy ny chimie ao amin'ny vatantsika olombelona, izany hoe miaro zany amin'ireny hoe karazana loto izay mety miandrona ao amin'ny tenatsika olombelona, ary miaro ihany koa zany izy eo amin'ny ataontsika hoe fipetrahan'ny diabeta sy ny sisa zany. Atoroko anareo zany hoe ahoana ny fomba fikarakarana zany an'io graine germée io, dia mety daholy na tsaramaso na ny tsiasisa, ny lentille zany, satria raha ohatra zany hoe hoanina andrahoana zany ny voamaina, dia izay efa avy nitanisaiko teo zay hoe betsaka ny tsy mahazaka, ary indrindrandrindra koa zany dia azo hoanina manta zany ny graine germée ary mora levonina. Ka
alaitsika zany a ohatra ny lentille zany a ataotsika zany a atao anatin'ny récipient dia asiana rano zany a alona ao anatin'ny ndray alina zany asiana rano zany a dia alona ao anatin'ny ndray alina dia rincena zany izany hoe esorina ny rano zany a somary sasana kely zany mba hialan'ny lotoloto dia indromy atoana zany a no anaovana anio fanasana io zany a alohan'ny ampidirana azy ao anatin'ny bocal zany de rehefa avy nosasana kely zany a dia asiana rano ndre mandeha koa zany dia alona zany a mandritry ny alina zany a ny lentille zany de rehefa amin'ny maraina zany a dia apetraka ao anatin'ny bocal na ny germoire zany a no fitenenana azy zany hoe ty germoire ty zany a dia tokony ho vita amin'ny vera zany dia atoroko anareo eto zany a ny fanaovana azy a esorina tanteraka ny rano zany a rehefa amin'ny maraina dia ampidirina atao anatin'ny germoire zany a ny lentille zany hoe atao anatin'ity germoire ty zany a no apisy ny ataotsika zany hoe germination na ny fakan'ilay lentille zany ny voamaina dia asiana karazana sarony amin'ny voaly ohatran'izao zany a mba apisy ny rivotra izay afaka miditra ato anatiny zany dia mandritry ny 2 andro zany a no ametrahana azy a ohatran'izao de isan'andro zany a dia ao anatin'ny ndray andro a dia asiana rano indroa zany hoe rincena indromy atoana zany ao anatin'ny ndray andro a ny voamaina zany hoe asiana rano zany a amizay mba madio tsara zany de indromy atoana zany a no anaovana anio a isan'andro dia averina indray zany a ao anatin'ny lamba izay a misy karazana voaly zany mba ahafahan'ny rivotra miditra dia rehefa afaka 2 andro zany a dia hitatsika fa ohatran'izao zany a no paozin'ny voamaina zany hoe misy fakany zany a mivoaka ka io fakany io zany a no tena betsaka otrikaina indrindra zany ary mora levonina rehefa vita ohatran'izao zany graine germée zany a ny anaran'izao misy amidy any amin'ny supermarché a efa vita ny graine germée aty Canada ohatra dia ny voamaina koa dia afaka ihany koa vidina any amin'ny supermarché amin'izay zany a ny hoe ny fahadiovany angamba zany a misy azo antoka kokoa dia tsara de tsara zany ny fihinanana ny graine germée satria dia malemy
ary feno otrikaina ohatran'izao zany a ny fomban'ny graine germée rehefa vita ny dia ho hitanareo tsara fa tena azo hohanina mata ary ny fihinanana azy mata no tsara indrindra satria raha ohatra ka andrahoana zany ny graine germée dia manjavona daholo ny vitamine sy ny mineraly rehetra ao aminy ka tsara de tsara koa zany izy hohanina ampiarahana amin'ny salady na hohanina miaraka amin'ny ataontsika hoe lasopy kely zany hoe tsy miaraka andrahoana amin'ny lasopy zany fa rehefa vita ny lasopy dia arotsaka ao zany ny graine germée dia tonga de hohanina eo no eo mba ampijanona zany nireo karazana otrikaina ao aminy dia toy izay indray tompoky lahy sy tompoky vavy no azo natolotra anao anio manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa anatsara ny fiainanao que l'aliment soit ton remède hozy Hippocrate ary dia tsara hoarahantsika isan'andro izany torohevitra izany. Bye bye.